ny malay misaraka groupe-anareo izao indray tantara indray ny aina mitondra ny lohateny hoe tsindrin-javatra tantara no soratan'ny Alko Defsan novelomin'i Christophe Rabearmanana Vero Anitra Miranto Tovo ary ny mpanoratra nandray fiosana Nantotosa Tovo Andriambololona studio ny prod. Mipetra tsara aloha nareo rakizy a. Avy alao iny telefôny eny an-tananao iny fa misy resaka resahana kely aloha e. Kalona ane zany tenen'ny dadanareo zany e. Isoratra amin'ny écouteur eny ansofinao iny mihitsy loka. Fa misy iny ary mamoa. Manapaka filenina koa tianareo ka. Maka toerana tsara mihitsy aloha fa iresakitsika. Eny ka miainanareo zary papa sy maman. Eny are, zao rakizy a. Efa lehibe azo itokisana, izany hoe azo irany ianareo ty ka mba aniraka anareo mianadahy any ambanivohitra izay. Tena tsisy ialana mantsy ny asako aty andrenivohitra ka dia nareo aloha izany mba misolo tenana ihany e. Fa anao inona any kay raha tsy mahadiso ry dada? Tonga lesy ny fotoam-panetsana any dia anatitra vola sy anara-maso an'ireo mpiasa. Efa nakingo tamin'ny arazaka daholo mantsy izany fa manara-maso ny asa fotsiny ny ataonareo any izany sisy e. Aiza koa ny ahavitana ihany izany papa. Mbola sasany izay e. Vitanareo soma tsara re zany kalona matoa ankinina aminareo a. Izay mantsy. Dia tsy haiko aloha raha zoko fa tsisy zava-patatro izany e. Vita ký izany a. Anatitra vola karama mampiasa ihany ange izany dia manara-maso ny asa taony e. Sa tsy zany ry papa? Tena zany mihitsy lisy e. Mila rahana maso ihany mantsy fa sao dia ataondry zareo kitotoa ao izay. Dia roviana zany izay ny midina any ka. Amin'ny sabotsy izao nareo no midina any dia mandeha moto. Dia manafatrafatra sahady a fa mandehana mora fa mahalama ny lalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao e. Zany tokoa ry zareo a. Eny re ry maman, fantatro tsara izany a. Fa firiny eo moa izany izay no mijanona any. Za izany ohatran'ny tsy ho tamana amiko. Herinandro ihany nareo no mijanona any ka. Mino aho fa efa vita daholo kosa angamba ny asa mandritra an'izay fotoana izay e. Ay tena arsila. Izany koa ve dia ela e. Hitako no everiko fa mba hoe 2 andro na 3 andro ihany. Vetivety ihany re zany kalona. Efa aiza moa izany izay no amatany. Ay, izay tokoa tsy voaresaka teo. Ao amin'ny tranony dadabe sy nenibe nareo mamatana. Efa tsisy olona mipetraka intsony aho fa ao nareo mahandro, matory sy ny sisa izany e. Izany ve tsy ampatahotra be ry papa? Izay indray ilay kanosa. Raha mba atokana amin'izany izay sao dia misy matotoa amin'ny bebe sy dadabe. Aza dia mitinitiny foana ary kalona. Matotoa amin'ny bebe sy dadabe ahoana koa e. Ka efa maty any ry zareo e. Tsisy an'izany aho ry kalona. Tandremy fotsiny manimba ny fananany sy ny sisa tavela ao fa izay tsy tiany. Ay, mbola misy ao. Mbola ao daholo nge ny fanaka ao an-trano e. Dia izay no ampiasainareo rehefa tonga anareo. Eny ariko. Mino aho fa vita ny resakareo taminay fa andeha amin'izay aloha. Fa ho aiza moa izany dry io? Dia hivoaka vetivety ary maman. Dia tandry moa ary alinaniko. Dia za koa dia hivoaka kely lalao baolina any aloha. Izay zany ry papa sy maman fa raha riva indray a. Andao ary. Lasa amin'izay zay ry papa sy maman. Efa daholo ny zavatra ilaina any. Ohatra hoe sakafo ampianareo herinandro. Dia atao feno tsara koa ny moto, feno lasanty tsara fa sao dia ho sahirana amin'io any lasany. Efa milamina tsara daholo zany ry papa. Ay kosa. Dia tandreminge ho manondra tsondrana any an-tany lavitra andro kalona e. Dia efa miteny a. Tsy te andre mantsy aka. Ry maman koa. Fatadiavin'ny maman anao inona any ary e. Efa era malalana io fahasasa indry io e. Azo tsara ny fomba tany any. Indrindra mora mpiara-monina any. Izany tokoa.
Niendry maman voaray ny afatra ary velomy amin'izay ty moto dia ndao andery manjaka. Zay raka izy tonga avasoanareo zany le beke le moto le sy ampiakaro sao dia maratra amin'io an'laisany. Vao tonga any nareo dia mila miantso anay mitandremo tsara ny lalana. Endrery mama, efa miantso anareo zay vao tonga any sady betsaka ihany ny crédit nomenareo iny Ie, miakatra kely iny varan-tanàna ho anareo vao mahita réseau Tokoa moa tsisy réseau any. Zay fa lasa zay mandra-pionareo. Tsy mavana daholo any izany tontolo ambanivohitra izany maintso daholo izay rehetra tazamaso. Oay, tonga namono sisiny manjaka izany angamba taonjanontsika fa misy inona Mba hifoka sigara kely aloka izy sady mba hakahakaina fa reraka aleo iankinankina amin'ity vato mitsangana ity aloha. Ay ve mety zany ka sady zany be Ndiana ry ambadika ry fa andrasako eto ok. Matsiro zany sigara zany rehefa tsy fohany elaela. Mahafinaritra ry aty ambanivohitra ety ka. Fotoam-pahavaratra tokoa moa zaoko, tapitra maintso daholo ny tanety rehetra. Aleo aloha mitazatazana eto sady makamaka sary. Ohatra fa inona reto? Ary ohatran'ny toerana hafahafa izany ange eto Manjaka? Ndriko ki manahitra tsy saika latsaka mba amin'le finday ako. Eo aloha za mba alay fisary aveto dia mba atao fitafiditra ao ty vato mitsangana ity. Eo Eo ary zay. Eo mba jereko. Ay, tsara kosa ohatra ary toa misy alcool hafahafa io ankaviako lesy fa izy io Aloka hafahafa ahoana kia? io lesy ny raso nge someko tsara io hitan'lahy io. Atray marina. Andraso hoe fa mandrova izany masoko izany sa misy olona manjavozavo tokoa ty aoriana ity. Tsy efa miteny moa za. Ao hoe mpiosary eto koa hoe za. Matahotra ako. Ao moa alefaso akifinary ty raha nitetaka ty Ialahy koa zantsy. Eo ary isa 2 3 zay dia ity jereo fa tsy mahajery aka. Eto aty amin'izay ho jereko. Andraso hoe hoay le ty tena io koa ty akaiko ty le izy fa ahoana ary zao tsy hita hoe aiza koa nefa raha tsy ato anaty finday ato. Avy reno alaina farany hoe za ndao hiala amin'ity toerana ity fa matahotra ka. Manjaka matahotra ho afa velomy aingana moto dia andao andehantsika ka. Andraso ary aloha ataoko selfie raha ohatra hoe matahotra indry Izay mihitsy ka. 1 2 3 dia andraso amin'izay hoe jerena tsara. Andrekakio toa feno olona mahatsiravina be reto manodidina reto. Tena tsy mazavy ty toerana ity fa ndao andeha. Aleo velomina moto dia laso zao. Aingana miakarainga andry dia lasotsika ka. Mangovitra daholo vatako izay manontolo. Na hiakatra amin'ny moto aza mila tsy ho verako tsony.
tsy efa tokony ho tonga amin'izay ve reny zanantsika reny ranga e raha tsy misy sampana teny an-dalana dia efa tokony ho tonga mihitsy ry zareo ka mba andramontsona kely hoe sy efa nanandrana ny antso aho teo fa ohatra ny tsy tratrantso mihitsy zareoko eny e fa normal ange zany e tsisy réseau mihitsy nge eny an-dalana e tsy maintsy hoe ry zareo zany no andrasantsika hiantso to mampitaintaina koa izy zany ka tadidiko tsara mantsy tamintsika tany tamin'ny heritaona fa ohatr'izao tsika efa tonga efa ela tsy hitako koa izay mampitaitaina anao amin'izany ka azo antoka daholo eny e lalan'iny e raha tsy hoe ho an-tanandolo ihany ngamba no maninona ny ao an-tanandolo e ka araka ny tantara henoko nge dia toerana nahafatesan'olona be deaibe tao e to hoe namonoana andevy be deaibe hono zany tamin'ny andron'ny mpanjaka taloha be tany zany e fa maninona koa mifinoana tao ry zareo dia nga misy an'izany andevy izany koa e tokony hitovy daholo rehefa olombelona rehetrarehetra nisy tena nisy tokoa zany olona zany taloha zany hoe zany olona nysokajiana ho andevy zany e tamin'izany fotoana zany ary nanaraka mihitsy hatrany amin'ny taranany mihitsy ary zany fa mahakasika ny tantarana tanandolo indray a dia ohatr'izao mbola ratsy tena ratsy ny lalan'iny tamin'izany mbola feno vatovato mbola lalan-tany kely koa indray andro nefa nandalo tao mpanjaka ny lanjainy zatovolahy dia nisy biby lava nandalo tapoka teo nefa dia taitra daholo zany le mpilanja azy dia nikoropaka natahotra an'le biby lava angamba avy hatrany dia nienjera niaraka tamin'le mpanjaka zany satria nienjera ireo mpilanja azy tsy vitany hoe nienjera ihany nefa le mpanjaka fa nidona tamin'ny vato teo ny lohany ka dia maty tsy tradrano teo zany e tezitra noho izany ireo mpiaro-ny mpanjaka teo no ihany dia nitapahando daholo ireo andevy nilanjan'ny mpanjaka rehetrarehetra teo le nienjera niayamako ireo mpiambina ny mpanjaka ireo hoe efa tena tetika no manina aminona ny mpanjaka mihitsy hono zany nefa no le biby lava ny nampienjerandry zalahy to hoe nahatona teo amin'ny toerany io ny fatindry zareo zany fatin'ireo andevy ireo tamin'izany fotoana zany zany ve tsy haiko tsara izay tena fahamarinana fa dia izay hono ny tantaran'ny toerana tanandolo io e nanorenana vato lamitsangana le toerana nahafatesan'le mpanjaka io ka dia mbola miorina ao foana io vato io hatramin'izao misy olona amin'izao fotoana izao mino sy manompo an'io ary manatitra vola eo amin'io vato io zany e raha maniry zaza ka tia azo zaza ihany koa dia manao an'izany eo amin'ny toerana io ary tsy zany ihany fa raha misy zavatra irina ho tanteraka aminao dia manao karazana ohatrany hoe izay fanatitra sy mangataka eo amin'ny vatolahy io daholo zany e zany ve to mampimena efa mampalahelo koa izany tantara izany voasambany henoko moa zany e hay ie fa tao an-tanandolo zany no nitranga ny zavatra izany efa hoe taoko dia tsy tandritandriko loatra ny fisian'ilay toerana nefa so 2 kilometatra miala an'le tetezana miditra nambozato misy an'izany e hay ve ka hitanao tsy Antanandolo zany ny anaran'io toeran'io taloha fa Analandolo hay mo ka tsy feno alantsony nera zany na dia hoe Analandolo any ny anaran'ilay toerana e eny e mazava ho azy zany fa feno ala teo taloha e fa rehefa taty aoriana dia ringana le ala krihatra ala kely sisa no manodidina an'ilay toerana moa ny olona koa zany nohatra ny manitsinitsy an'ilay fomba fiantsoana azy dia lasa hoe Antanandolo e dia hoe misy matotoa ve zany ilay toerana sa misy milaza aloha hoe mahita olona miampita tampoka ary maheno olona mikikika koa eo amin'ny toerana io dia efa betsaka ny tranga hita sy hoe eny teo misy efa voan'ny tambery-tany teo koa aza zany ve tsy nahita lalana nivoaka tao Antanandolo intsony ka aloha fa hoana tena mampatahotra tokoa raha zany efa fantatrao tsara fa tsy tiako ny tantarana zavatra ohatra izany ka ianao manontanyko eny e fa natantara mandeha amin'ny radio ireny aza ne dia efa mampiorokoditra ny loko e ianao koa tsy
tena indrindra fa hoe film tena mampatahotra anahy mihitsy. sy eny fantatro nge zany fa ianao nge ny te alaly Ka io zanako tsy andreny isam-baovao io nge tiako ho fantatra fa tsy dia izany loatra e. Eza zao ry zareo amin'izao fotoana izao. ka tsisy rezao ary izy kina ny azosika atao eo e miandry ny antsony. Fataony indray ilay selahy. Tena hoalina an-dalana angatsika raha izao no mitoy e. Tena misy tsy mety akeo motera ao midina aloha. Ka tsy efin'ny efatra nijanona aza fe izay tsika e. Fa inona nefa ny tena mahazo an'io motera io e. Maty akia. Tena tsy ireo haingana ary fa tena hoalina ty tsika ka. Inona raha ny tena problème an'ity moto ty e. Ka ilay ty e. Tena misy zavatra vaky ato. Jereo fa tapitra niraraka reto essence. Fa ahoana ary manjaka? Jereo indrireo hoe niraraka ny essence tena mahagago zao Ary sao dia mba vaky ary ny réservoir. Tsy haiko akia. Tena tsy haiko. Tsy nahatondra fitaovana koa nge tsika e. Tena tsisy azo atao ty. Ny rano velomina indray aloha sao dia mba mahatonga ny any ka. Rasoare. Tena tsy velona mihitsy e. Tena tsy mety e. Fa ahoana e? Dia tsy ho alina ty ve izany tsika? Efa iletika ane ty masoandro e. Tena tsy maintsy alitsika fa hanosika moto. Le ty e. Mba tsy nampozy koa ty diantsika androany ty hoe ho sampotsampona ohatr'izao ka. Ety koa tsy mba misy réseau akory. Dia ahoana izany ny atao? Ndao re zory ny lalana e. Aleo atosika ty. Soa ihany aza fa tsisy fiakarana intsony ny lalana. Eto sika point mort rehefa sendra fidina. Ndao ary e. Atoseo ary ny moto an'lahy. Mbola mitohy ihany koa ty ny fitaitainanako. Efa nisy an'iny sary tsy fatapatatra iny tary. Fa inona foana ary ty mampitsanga amin'ny toetranao ty raha matoty Tsy mba mampitaitaina anao mihitsy ve ny dia andreny ankizy ireny e. Hatramin'izao mbola tsy miantso ihany izy nefa efa 7 nge izao e. efa tonga ry zareo zay fa mety tsy tafiantso fotsiny e. Raha no fanarahantsika taminy tamin'izy ny ala teto dia hoe miantso izy vao tonga any. Eny e, ka mety tsisy réseau dia zay ny tsy netsony. Na zany aza ka. Maninona indray? Tokony jery toerana misy réseau ihany zareo fa mampitaitaina. Saza dia alefa lavitra ny saina raha matoty fa tsy maninona zany zareo a. Efa tsy zazakely tsony nge reny matoa vitantsika amin'ny vadiny naniraka azy ihany e. Tsy hainao ihany moa no nandroso hevitra tamiko hoe mba andefasana andry zareo tany. Eny e. Ka inona indray? Fa toneniko ihany nandefasako azy tany raha tsy hampatory mandry amin'ny fieritreretako ohatr'izao ka. Tsy azoko mihitsy koa ty raha matoty ka. Fa inona nefa ny ao an-tsainao ao e hoe accident teteny an-dalana very zareo sa hoe inona Iza ny mahita. Mahalama nge lalana amin'ity firotsaky ny orana isan'andro ty. Eny e, fa efa mba nampitandrina azy ihany koa nge tsika hoe aza mandeha mafy e. Ary karakarao amin'izay ny sakafo harivantsika fa toatra mbola tsisy nininona foana koa hatramin'izao lozanao venjivenzika fotsiny eto. Ka tsy mifantoka amin'izany tsony koa raha ny say. Dia iza zany ny andro hanina eo zany indray? Aloha ataovy kely androany fotsiny. Tena alina ty ny andro fa mbola tsy hita foana ilay tanàna alehantsika. Raha ny tokony ho izy nefa ny tokony efa tongotsika. Ny telefonako aza moa ty efa hamono tena fa faible ko. Tena tsy te hiteny zavatra betsaka fa toa hafahafa ty diana ity ka. Sao dia mba diso lalana ary izay e. Efa misivy alina izao. Manjaka. Fa mbola lavitra foana nga ilay toerana ka. Tsy haiko intsony akia. Tokony efa ho tongotsika.
efa misivy alina angeletsy izao e. Ndraso e. Fa misy inona kia? Inona ny tsolovin-driany? Tsy tonga saina ve la fa ohatry ny efa nandalo teto amin'ity toerana ity nge tsika e. Jereo eo. Teto izao tsika ilay nakanaka sary iny. Ataovy matotra. Tena tsy possible izany e. Tsy niverina angentsika fa nandroso foana e. Tena tafaverina amin'ilay toerana letsy tsika ary manjaka. Jereo atony. Io vato ampito io izao mipirofo. Dia io koa ilay hazo iray. Hoay lety e. Tena ohatran'ny teto marina iny a. Fa ahoana raha mety nahatonga an'izany e. Tsika ange tsy niverina fa nandroso foana e. Manga izany e. Lava isany zavatra henoko izany e. Hoay, toa feon'olona ange izany e. Matahotra ary manjaka. Ohatry ny olona misy mamono izany. Ndao ihany eto n'ity toerana ity ka. Avy alao eo io fatana moto io. Sao dia misy mangalatra eto tiako. Manjaka avy alao eo io moto io. Mateto ny antsika e. Tsy nilaza ny zavatra mikasokasika manatony izany e. Aleo ara fenina ato anaty kirihitra ato ity moto ity dia lasitsika e. Angalahy e. Tsy atakaliko ny haiko kosa aloha izay moto Vao vidy foana io. Ndao amin'izay ary e. Tena tsy mahandro mihitsy ny saiko amin'ireny zanakay ireny ka tena tsy mba niazo na koa hoe mandefa SMS akory ry zareo na tonga na tsy. Dia rangahy ty koa toa resy toro be nefa za ty tao mivandravandra tao anaty aizonato fotsiny. Way, manenga izany telefona izany e. Enga neka mba ho izy izany. Aleo jerena aingana fa tsy. SMS avy amin'ny service. SMS tsisy dikany akory kay. Za dia ny groupe kiri hijery azy teo. Ohatry fa atao mbola tsy matory foana ianao raha matory ty fa mifiry izao matory teo amin'izay. Dia milamina ve sy ianao amin'izao tsy fandrenesam-baovao mahakasika anjanantsika izao e? Mba alamino raha matory ty ny saina fa tsy maninona izany zareo dia matory teo amin'izay fa tsy efa folo alina izao. Tsy mba mamitaka mihitsy ny anahy io fanahiako io rangahy. Matoa manana fanahiana amin'izy ireo dia misy antony aho. Matoa tsy tafiantso izy na koa hoe andefa SMS kely akory aza. Tsy maharesy lahatra anao efa tsy zazakely tsonga eo ary ny zanantsika ireny e. Matoky an'zareo matoa nandefa azy ihany. Ary matory amin'izay Matory ianao raha tory ka. Za tena tsy mahita torimaso mihitsy. Dia mivandravandra eo izany. Rasindray aloha tena reraka be ary manjaka. Mandeha mora angentsika aky e. Tsy hay hoe mandeha aiza moa izany ty lalantsika fa dia mandeha fotsiny an'izay hitondra ny tongotra. Ka atao fotsiny ankizy ahitana tanàna toriana. Tena tsy napoiziko afara amin'izao ty diantsika ty. Naveriko mba halako tonga kay loza. Tamintsika taty farany nefa ohatran'ny tamin'ny 2 atoandro dia efa tonga. Ka tsy sampotsampona ange ny diantsika tamin'iny sady nitondra fiara e. Raha tsy hisy olana ange moto dia tokony efa tonga tamin'ny 4 koa tsika e. Way, ary toa mbola tafaverina amin'ilay toerana namelan'ny moto indray izay. Teto izay ilay miverina iny. Fa misy inona indray aky a? Inona ny tsolovin-driany? Jere io. Mbola tafaverina eto amin'ilay toerana iantsika. Dia sady izany koa ilay feo mampatahotra. Olona tsara nge izany e. Ohatran'ny tsy mahampino aky ka.
io mbola ao anaty kirihatra io le moto nasitroko tena mahagaga mihitsy zao e nefa nge tsy miverintsika teo fa nandroso hatrany somba miaina ao anaty nofy arytsika ity e matahotra ary manjaka inona ary tia manjoatsika e dia ho aizandraizantsika andao ndraiky aty ny lalana sao dia mba tiano ahitana tanàna afaka hivahinianana reraka sinoana tena mila tsy afaka mindratsony mankorooratra amin'ny lohaliko rehetra iny e andao aky hialy eto haingana fa tsy indroy ve izany feo mikasokasoka manatona antsika izany e andao misy olona mandroso makaty amintsika iny tazana tsara na dia atao anaty alilasa lehilahy maromaro mitondra lefana andriamanitra tena misy olona tokoa eny ndao hiafina atao ambadika ity zavatra ity aloha fa tsy afaka miala ntsony e sao dia mba olona amono antsika ity moramora ihany ianao sao eniny eny fa tamy inona ary izany lanjainy izany to lehilahy manao akanjona mpanjaka iny angamba ny mpanjakany dia iny fa napetrany matray ary to nanjavona tampoka tsy hita hoe lasa izy dia izany indray le feo hafahafa ohatrany hoe feoan'olona maromaro mitoloko mialainy izany fa misy mahatotoa ary ve ty toeran'ity e sa fahitany zao rena izo ary fa tao naninona tampoka teo koa ary kalona fa tao tsy niatsika e torany tahotra angambo ity jereo fa nitolevika ho azy teo ambony feako teo aleoko sehana ny tanany kalona kalona fa naninona tampoka teo ary ndry e kalona kalona zay kosa fa mahatsiaro izy ka kalona kalona fa eza zany mbola eto amin'ity toerana tsy fantatra tika itsika fa naninondry e to mangovotra be daholo ny vatandry fa matahotra vendry izany e tsy haiko fa ohatra mbola patenina besany saiko izany matahotra be ihany koa rendra ilay olona fa manatona trana lefina maranitra aza manatona nay fa matahotra e mifona re tompoko inarany nahazo ankalony e torana ndray izy marina milaza mahita olona mitana lefina izy nefa tsy hitako akory ange zany e le olona nylanja olona teo ihany no hitako dia zay tsy hitako tsony hoe lasa izy andriamanitro inony ty zavatra mahazo anay ity e loloko sehana ihany ny tanany kalona kalona mivoaza fandeha amin'izay ny atsika e inariny dia atao ny androko ty mbola alina to mbola vo amin'ray izao kalona aleo mandeha mafimafy ihany fa tena atoandro mbola hanampy andrema iny atsara efa miverina avy ety ahititra natanan-dolo sahady aty atao miolona ihany no totoako isak'izay mihodina amin'ity toeranyity hatramin'ny alalako fa masidy dolony eto
aleo raha nga mandeha mafy dia tafiala ty toerany ty maraina ihany ny andro, tena trana raina teto zahay. Hoay, ary misy olona iny, ohatra ny olona tsy vaovao amiko tsony izy zany a. Hoay, dadatora zaka iny. Aleo atsonaingana sao mitivy eo. Dadatora zaka. ohatra iza koa zany miantsony anarako amin'ity toeranyity zany so mba efa matotoko ary ohatra fa tsy manjaka zanaka tolotra ve ty miazakazaka manatina ty Manao any dadato? manao any sy fa manao ina amin'ity toeran'ity vomariny be ty sy Pio zay ry dadato, very tamin'ity toeranyity nandritry ny alina zay, niodikodina teto fotsiny tsy nahita lalana ny voahana. maninona tsara tataro tsara fa tsy azoko ary andao aloha sitaka lavidavitra miala etontsika Tsy zary erangery dadatona ety fa kalona zandriko vavy koa kalona fa aiza izy atao anaty kirihatra ato izy reraka be, mbola tsy mahazo aina mihitsy. ty salamo zany ny zandry se Tsy haiko tsony rery dadatoa. ka andao ary hojerena dia iala aingana etontsika fa miresaka inona koa ary nataony reto ankizy reto aty Ito izy ry dadatoa, mbola tsy mananaina na dia hitsangana aza. tena mbola reraka tokoa ny izy zany eo obatantsika iala amin'ity toeranyity aloha izy ataovy atonda mosiko ato fa ho babeko Eo ary ao, isa, roa, telo, ao. Dia zay no nahazo anay nandritry ny alina ry dadatoa. Misy tery aminay io tranga nahazo anay io. Tsy haiko hazavaina mihitsy hoe inona no nanjoanay ry dadatoa. zany verse toerandolo ange eo amin'io toerana io eo no tsona hoe antanandolo efa tena maro ny trangan-javatra toy ny nahazo anareo zany indrindra ka sendra manao maloto Maninona hoe ry dadatoa fa nga fady anaovana maloto io ny toerana iny. ohatra nga tsy mba napita zavatra taminareo dada sy mamanareo alohan'ny andehanareo makaty io Tena tsy niteny ninona fa tsy hoe mandehana mora so manao accident eny an-dalana fa malama ny lalana. nefa tokony nambarinareo ihany zany alohan'ny ainganareo tany andrenivohitra so ihany aza fa nandalo aho ka nahitanareo fa raha ty zany dia tsy haiko so ndre mety nahazo anareo Fa saika ho aizy dadatoa io saika hividy tsaramaso atao laoka ny mpiasa ny atsaha Ay ve, so ihany fa nahitanao zay ry dadatoa. Fa inona no mety mahazo ankalona io tsy atahorana ve? ary rahana mifangaro tahotra angamby io izay no mety mahazo azy io atao aloha izay atongavana ny tanàna dia ho hitao izay toiny misy olona afaka hitsabo azy ihany rehefa tonga any aza matahotra se fa tsisy atahoran'izany io Tsy lavitra eto tsony moa zany le tanàna tsy lavitra etsony ka ao ambadika atsinananao ahoay iny ara misy sarety ingara-basy indrindra iny aleo miaraka amintsika Mbola taraiky eo afara ao nge le moto ako ry dadatoa alaivany any tany ary fa ho andrasana eto se dia ampiakarina ao ambonin'ny sarety ndehana fa tsisy ninontsony any Lasa ry vetivety manahoana ary ngara-pasy hiaraka aminareo rangahy zay fa tsy salamy ty zanakira tolotra ity hoentina ho tsaboana aloha izy eo fa bataina ambony sarety eto izy Lozako tia nahazo anay ty ka anao ahoana ary kaloina. Tena ohatrany nanao maloto tetsy ampita tetsy izy dia mety ho nisy fifandraisany amin'ny mahazo azy hoe tia le moto andraso alaina dia atosika hiala ato.
Mimana iananao raha matoty fa efa mifito nge zao e. Tena ohatry ny tsy tonga any am-piasana any andro any ka. Otry. Fa ahoana indray fa misy inona Ka tsy milamina ny saiko e. Zay indray ianao. Efa mifito ozy izy ianao teo nefa mbola tsy nandrenesam-baovao foana nge ny zanantsika ireny hatramin'izao e. Tena raha mbola tsy andrenesam-baovao mihitsy izy mandra-pahatonga ny amin'ny 12 atoandro dia aleo manapa-kevitra midina any ambanivohitra mihitsika ka. Mbola zany foana ihany ve mbola mampiasa ny sainao e tsy mety milamina mihitsy io sainao io. Ka fomba ahoana ary mila mina ny saiko amin'izany rangahy tia? Amin'izao efa tsy andrenesam-baovao momba ny zanako izao. Ka tokony tsy nalefa nge zany zareo raha ohatra ka hoe tsy mahatoky an'zareo ianao e. Rehefa lasa le ankizy vao mikorotan-tsaina eo indray ianao. Mahatoky an'zareo fa raha ny fanafatra farantsika azy nge dia hoe miantso izy vao tonga any e. Ary dia efa nivatsiana kredi maro mihitsy mba hifandraisana aminy. Nefa toa tsy izany kory ny zava-miseho. Ho iteo reny amin'izany as. Dia andeha andamina ny any am-piasana aloha dia mifampiantso eo ihany zany tsika sy ianao. Lazao ihany ary ohatra ka misy vaovao Eny ary e. Zay fa lasa. Yo masto. Mba manao ahoana ary papa sy mama any. Mbola tsy tafiantso azy ireo mbola dia amin'ny toerana tsy misy réseau ihany. Mety mitaintaina angamba zao mama any. Efa nanavatrafatra izy mba hiantsona azy vao tonga aty. Na le carte crédit nomeny aza moa very teny an-dalana ko. Farina be se efa tonga tsika e. Aleo tonga dia mamatana amin'ny neny ravelo e. Ary trano bozaka Tsimirizy no mipetraka. Fa dokotera sa inona zany olona lazainao zany ary dadatoa? Mpitsabo gasy e. Mitsabo amin'ny alalan'ny fahaizany manokana izy. Ay ve, efa ho tonga kitsika ary kalona. Tsy maintsy sitrany ry. Tonga tsika e. Andao aloha ampidina ny motonsi. Ahoana ozy izy le olona fa za moa tsy niditra tany fa ny andro teto ivelany teto fotsiny ko. Tsindrin-javatra hono le zandrisi. Mahatonga azy tsy mety mahazo ena mihitsy io. Zareo nge fa malemy foana ny vatany. Fa tsindrin-javatra ahoana izy ary dadatoa? Izany hoe narahan-dolo e. Misy fanahy meloelo manodidina ny vatany. Zareo anefa te hiteny sy te hiarina izy fa tsy mahavita mihitsy e. Dia ahoana ny atao amin'izany ary dadatoa? So mba tokony hoentina any amin'ny dokotera izy fa tsy vita le hoe neny ravelo e. Raha nambarany dia tsy maintsy manao alafaditra ny tanan-dolo tsika e. Fa mety tezitra aminy reo fanahy mipetraka ao roa. Mety ho nisy fady nodikanareo ono. Tsy haiko. Mety nanao maloto taninareo. Fa raha io mahazo azy io aloha dia tena tsy ho sitran'ny dokotera mihitsy e. Zany ve? Ie. Dadatoa. Ny pipi tsy dia lavitra le vato mitsangana tokoa nge kalohiny e. Dia tao aorianan'izay moa izay nakanaka sary tamin'ny finday. Nanomboka an'sio le tranga hafahafa nahazo anay. Mety ho izay izany no atin'izao rehetra izao. Io zavatra io no mila hifonana any. Maninona tsara hoe dia inona no atao amin'izany ary dadatoa? Mitondrako lamenandry ary latsaka eo amin'io vaty io ny rany. Misy fombafomba atao koa orin'izay fa inendra velo no manao azy e. Dia roviana no mety hanaovana an'izany? Tsy andrasany ela fa raha vao mahita le akoho nambarany dia miroso amin'ny fombafomba e. Aleo aloha hiteny amin'ny papa sy mama ihany ka dia hitady réseau sao dia mitaintaina be ry zareo. Misakafana aloha sy fanony e. Efa masaka koa tia ny sakafo. Tena adiniko hatramin'ny sakafo marina. Efa omaly izay no ny sakafo farany.
Tsy maintsy miakatra n'ity toeran'ity moa izany vao mahita réseau. Dia aiza ho aiza ety ary no ahitako réseau izany. Ndraso hoe ry atsinanana kely ry. Tia misy va kely. Eto kosa angamba ka. Aleo rangaha dia vasana foany moi maman. Izy zao no tonga dia hiantso fa raha i papa mety mbola sondriana amin'ny asany. Izay fa lasa ka. Dia miandro kely. Iny fa niantso. Manjaka ve izany e? Toa tapatapaka be ny antsonao. Izaho ihany tery maman. Tonga soa ve nareo zanako a? Tena mampitaitsaina nareo ka? Maninona izao vao nalala ny antso anay e? Problème be ny atiry maman. Moa vao zao izay ny tonga. Izany ve? Fa misina reraka izy io. Ndraso ange fa ho tantaraiko anao no nanjohanay teny an-dalana e. Miainanao ary e? Dia zany nahazo anay teny an-dalana ary maman. Mbola tsy mahatsiaro tena foana kaloina hatramin'izao. Raha ny nambara le hoe ny Endravelo dia tsindrin-javatra izany hono izy na koa narahan-dolo e. Ha? Maninona tsara hoe? Fa narahan-dolo ahoana kaloana e? Dia mbola tsy mahatsiaro tena ahoana koa izy? Safotra sa maninona e? Tsy afaka mitsangana rezy ry maman. Malemy daholo ny vatany ray manontolo. Na dia miteny amoaka feo aza tsy vitany. Tena mbola tsy ao mihitsy ireny saina ry maman. Izany ny lazaiko hoe mbola tsy mahatsiaro tena, tsy tompon'ny tenany e. Fa hainao io nefa tsy naninona? Izaho aloha salama tsara tsy manahy e. Fa misy fombafomba tsy maintsy atao ange hono ry maman e. Any amin'ilay toerana antsoina hoe Antanandolo e. Tsy izany mantsy fa nanao maloto tany kaloina. Ary nakanaka sary tao izay. Nefa tany tena fady anaovana an'izany hono aho. Indray re anako. Fa toerana ohatrany ahoana loatra ary izany e? Nefa tena tsy voamariko mihitsy anie tamin'ny nandalovanay tany e. Toerana tsotsotra ange ilay izy e. Misy vato mitsangatsangana izay fotsiny ao. Dia izay. Tsy nanana eritreritra ninona mihitsy izay. Noho ny tsy fahalalànay moa izany. Raha ny nambaran'ny Endravelo dia mila manala fadi-trano izahay. Mandatsaka raha any. Androahana an'io zavatra mihelohelo amin'ny kalony io. Izany ve? Dia ahoana izany? Leo fa zao dia zao ihany dia hidina any izay ka? Aza mbola manaiky ianao an'izany zavatra izany mihitsy aloha. Izay ry manjaka? Ka tongava faran'izay aingana nareo ka. Tsy ela izay dia tonga any e. Ahoana hozy izy ny ray aman-dreny ny setany? Ho avy ry zareo ry dadatoa. Dia miandry azy izany tsika. Efa azoko koa ngerse ilay akoho dia tokony mainga izao ihany tsika sao tara loatra e. Dia ahoana izany ny atao e. Nefa mamanay miteny fa tokony miandry azy alohany. Ary fa maninona kalony izany toa mikofokofoka be ry dadatoa. Kay, avelao aho a. Avelao aho a. Marary aho e. Avelao re afa-sampitsaliana e. Dadatoa, jereo ange izy e. Ohatran'ny hoe misy tanana manakapokapoka izany. Avelao aho a. Midakolany mivindana mena be. Avelao. Ny tenany ohatran'ny mangana be misy nanakenda. Avelao aho e. Manjaka. Ahoana e? Sorra olona mampitsaly areo. Mijaly e? Manjaka. Abeo aho fa mijaly e. Dadatoa. Misy olona mikapokapoka sy manefaka io. Kay! Maty aho e. Tena misy zavatra mampijaly azy tokoa fa tsy mety hitanona azy tika. Dia ahoana ny atao ry dadatoa? Mijaly ilay zandriko ka. Inona ary ty? Tena
tsingevana angy izany mariny ohatra ny hoe misy ny bata teo ambony fandriana. aiza nametrahany se le fanafodiny meniny endravelo iny hoafafy amin'ny vatany. jereo amin'ny hoarinao anjororo dadatoa kalona fa maninona ho any ry ty le izy ka aleo hoafafy aminy ty sady miteny ho anareo razana rehetra izay efa lasany akoatra aza mampizaly ty sazy ty avelao izy fa aza pahorena toy izao mangataka fonana aminareo zahay ohatray marina ary tonga dia mijera mafy be dia tapaka hatramin'ny rairay parafara mihitsy marina dia jereo fa nitsangana teo amin'ny misy azy izy dia nanao fijery masika be manantona ny dadadorazaka novotra masony lasa menamena be fa ataonao inona ary dadato kalona fa hoaiziny ry kalona mivadika biby ty marina kalona midirana fanarazy nambaka inary ataoko mitandremy ianao inary ny ataoko fa daty anakendaty dadato anakendaty kalona avy alao izy manjaka isoriala izy ie soriala ny tanandriry kalona avy alao izy hoa kay na velany tamiko dadato dia nikapohany maty alamosoko marina mavelany aka mavelany aho dia nokapohanyko manjaka zareo fa nitsiraram-bany io ary leo fa afafazoko amin'ity ranom-panafotany amin'ny endravelo ity foana lany fanaharaty izay mipetraka ao aminy aleo toizana hatrany fa aizany tsy aleno ny farany ary leo tazomina mafy ty tanany ity dia siako eto ambavany zay inkosa fa nyverina naleo iray ny vatany saky maty amarina tsy naninona ve se lamosiko misy marary kely fa tsy maninona aleo fa asiana fatitra ihany izao mbola mihetsika tampoka olona efa malemy io very dadato dia mbola fatorana ihany so mba mono azy zany ka fiarovana ny ihany koa ny izany ry se sao mamono tena ato izy raha mihetsika indray ilay fanaharatsy izay mampahory azy eo eny ary to mampatahotra ty zavatra mahazo anjandroko ty ka marina moa misy fanahy mampahory izy ry se io no mila roasina hiala ao anatiny ary tsisy afa-tsy neny ravelo no maharoaka azy hiala taminy fa inona ny dikany zavatra nataonao teo iny tezitra ireo fanareo dia iny no manalefaka azy ka ary ambeny tsara eto aloha ny zandriny se ho any amin'ny endravelo vetivety ary azy elany ianao ry dadato fa matahotra vetivety ry se dia izay ny zava-nisy tatyry izy mivady nareo sisa nandrasana fa efa tokony anao ilay fombafomba ny tanandolo-tsika gaga ange zay raha nahenno zavatra nanjoa azy menada dia izay natonga nainidina taty io mihitsy izao dia izao tena tsy nampozona ho zavatra ohatran'izany mihitsy ny nahazo an'zareo raha nampozona iafara amin'izao hoe tena marina raha mba ho nalefany taty mihitsy ireo ankizy ireo marina fa inona nefa hono ny tena nahazo ankalony io ry ngarazaka izany hoe misy fanahy mampahory izy tsindriny zavatra hoy itsika zany ve misy fombafomba atao vao mety hiala aminy ho fanahy mampijaly azy io hitanareo tsara angamby eo mangamangana amin'ny tendany sy ny amin'ny vatan'ireo ny tena loza raha vao tezitra ilay fanahy dia ny vatany kalona ihany no ataon'ny fitaovana aminona olo-kafa toy ny efa nahazo anay teo zany mila atao farak'izay aingana ny zavatra nambaran'ny endravelo fa tsy sitra pastera ve na koa moperany tsy maintsy hoe anaovan'io fombafomba ohatr'izany io aleo aloha manaraka amin'ny fomba tany aty raha matoa tena marina zay asitrana azy ihany izao no tokony tanjontsika voalohany aloha ka dia aza kasarotiny ntsony fa mijaly le zanako vavika ny ombon-kevitra amin'ny papa mahakasika an'izay ka zay mantsy aleo aloha atao izay mampalahelo ange kalona ary maman eny ary moko
sosikevitra ihany na iny teo fa aleo tsy ndrasany elantsony ary izany e jereo nge ilay zanako hoe tena mampalahelo be mihitsy. Vita somatsara iny le fombafomba nataony tao an-tanandolo fa na dia somary mafimafy aza indrindra ny fitondrana ny kalona teny an-dalana noho izy mbola tsy tompon'ny tenany vao tonga tao an-tanandolo dia nataony fomba voalohany nangataka lalana aloha le hoe Neniravello nangataka lalana tamin'ny fanamonina ao amin'ilay toerana io taorian'izay nindroso tamin'ny fandatsahan-draha le akolamena nokapainy tamin'ny antso maranitra ny tentany ka dia nalatsa ny teo amin'ilay vato ny rany rehefa vita izay dia nisy fombafomba maro hafa nataony toy ny fitononan'ilay akoho mba hanentoento sy ny fandrarahana toga gasy tamin'ilay vato ary nakana kely ny volon'ny kalona nidorana nanoloanan'ilay vato rehefa vita izany dia nasaina natory teo ambonin'ilay vato ihany koa izy natao toy nyreny olona efa maty ireny dia nindrakofana lamba fotsy tena natahotra neny fa no heveriny fa maty kalona 10 minitra taorianan'izay nefa dia niarina moramora izy ary gaga be nijery an'ireo olona manodidina azy. Fa inona nataontsika ty? Toa tsy misy mitenareo e. Aty koa papa sy maman. Fa maninona ty ho atsika e. Dia inona daholo reto zavatra reto? Ary izy ho efa avy hafahafa be io toa miravadravaka fanafody gasy maro be izy. Nanatona azy maman, nampitony azy ary nitondra azy sitaka kely ary niezaka nanazava ny antony. Nanaraka azy ihany koa nanampy amin'ny maman nanazava ny antony. Tsy zavatra tsarony kalona nefa onona dia kely aza fa nitsarony fotsiny dia toy ny hoe ny aina tao anatin'ny nofo ratsy izy raha ny aina an'ireny zavatra nahazo azy ireny. Dia taorian'izany rehetra moa dia niverina taty andreny vohatra izahay. Mbola mitaintaina ny amin'ny kalony izahay. Mbola tsy mahatoko tsara izay fa sitrana izy. Kalona ve za miantsoantso fontsy izany e? Kalona, fa misy inona e? Raso loha hoany mihitsy isika. Fa maninona kay ny zanako, Misy olona hafahafa be mitondra lefitra manatona anahy. Aiza? Aza manatona anahy nareo fa matahotra e. Aza manatona ho anareo. Miala tanareo e. Tsisy an'izany ki eo a. Io mitsangana manodidina io ry zareo ry papa. Aiza eo e? Fa izaka ny tadiavinareo tompoko. Tsy mitendry zareo fa manondrotondro fotsiny. Ka tsisy olona zanga eo ahy eo e. Za ve ny tadiavinareo e? Tsy anaraka anareo ao Kalona, fa hoaiza tazomy raha matao ty tazomy fa lasa izy avela ao Fa naninona indray kalona izany e? Tsy anaraka anareo izany ahy e. Tao nandray azy nitabataba. Avela ao Mandray, fa ino ty mazany kalona e? Avela izy a. Avela. Toa mifampitolona ny papa sy maman. Fa naninona indray izy ry papa? Avela ao ahy e. Avela ao aza tazomina e. Ka mitady hivoaka n'ity trano ty amin'ny andro alina le tsisy fa avy eo ampio a. Avela Tsy hoe maninona tampoka teo indray. Eo fietahana kely e. Za tsy andeha. Kay. Kalona. Kay.
aloha sao dia izany ny ampiverina ny sainy. moramora Manao indray izy e. marary fa misy inona e zay fa natsiaro kaloina io fa nanindriny sika andeha hivoaka avy eo. tamin'ity andro alina ity e. Milaza ho mahita zavatra indray ngendry e. nahita zavatra tsy haiko izany ohatra tena marary be ny lohako aleo hiverina tory aho fa tena mbola te hatory be ka Matory ary e. Aleo fa andrasana eto mihitsy aloha indrio sao Tena mbola miverina angamba lefa namampahory azy ry papa sy maman. zany tokoa lesy e. le nahazo azy teo iny ve fa tsy efa milamina ve. Ie, mbola miverina indray matoa milaza ho mahita zavatra izy. Dia ahoana indray izany ny atao. Tsy mahainga e izany ny vehivavy mitsabo azy tany ambanivohitra iny e. Aleo entina mivavaka indray izy e. Sao mba izay mivahaolana nafaka azy amin'io mahazo azy io. Tena siora amin'izany ve lesy alafa zay ny asitrana azy Iena ry papa. fa ahoana ary Dia vola ingenao ambadika izao zavatra mampahory azy izao e. Aleo tokoa izay no atao ka. Apitso dia apitso ihany dia makany amin'ny pastera lalàna ny tokony atao amin'ny kalony io tsika. zay zaniko tonga aty ary efa feno trano marobe ny izany manodidina ny trano fonenan'ny garatolotra izany e. Raha tsy diso aho dia tia vavahady miloko mainty ity no izy. Aleo tsindriny ity bokotra kely ity e. Njany kosa fa nisy nanokatra. Le gardien zareo ity manahoana tompoko. mipetrapetraha ianao raha zaka mipetrapetraha ie ka manahoana daholo ny fianakaviana rehetra any ambanivohitra any tao tonga salasalan'andro misy inona Eno a. Inona ny vaovao nentinao avy any e. Salama tsara daholo aloha izay ihany. aikosa Tsisy hoe zavatra mampatahotra akory fa tonga haka masom-boly aho. Mbola betsaka koa ny asa miandry na any ambanivohitra dia somary niala tany vao mangeran-drasy mihitsy ahy. Moa nisy camion afaka tondrana koa niakatra tindriny voatra. ay ve ary ho no aranga Mhm. efa mba nanahoana ny asa tanimbary ihany zao Indray efa milamina tsara avokoa ka. Efa eo ampamitana ny asa ry zalahy. Kely sisa dia vita. ay tsara kosa zany tena tsara Ikarakara sakafo kely aloha ary zareo fa avelako nareo a. Aza misahirana reo raha matoa fa maika kely anie ahy. Andeha anontany ny fahasalaman'ny kilona fotsiny no tena nandalovako ato aminareo dia lasa mody aho. Fa mba efa nanao ahoana tokoa aloha izy e. Tena mbola misy fotoana izy manofy ratsy ny alina ary milaza fa mahita an'izany zavatra izany. tena zany mihitsy Tena vao maly alina mihitsy ny izy izao no nanofy ratsy dia nieritreritra izay fa hitondra azy any am-piangonana aloha e. Izany ve? Fa aiza nefa izy izay e? Ao anefitra ambadika ao. Sao dia mba tsy voatandrinareo kosa aloha ny fady nampitandremin'ny neny ravelo azy e. Tsy tokony mbola hinana kisoa aloha izy fa tokony fady kisoa tokoa moa zany zay Ary tsy tao an-tsaiko tokoa ny izany e. Ay moa tokony hifady kisoa izy. Nefa dia mbola nihina kisoa ihany. Kisoa mantsy izao ny laokanay io maly atoandro. Dray. Adinonareo angany nambara neny ravelo fa tsy tokony mbola hikasika biby maloto izy. Raha mbola mihinana andreny maty izy dia miverina foana ilay fanahy manindry azy. Ary mety ho tezitra aminy ka hamono azy. zany ve Ay moa kisoa tia lazainareo hoe biby maloto ity. ento koa ary Tena tsy tao an-tsaiko a. Ny tena marina koa moa maika hody izay tamin'iny dia tsy zavatra niditra ny saiko tsony mihitsy tamin'ireny resaka faran'ireny e. Aza mbola ampokasiana henan-kisoa mihitsy aloha izy mandra-pay. Soa ihany fa nitondra n'ity zavatra ity aho. fa inona ty rangaty Ity zavatra ity dory mety nentina manodidina azy amin'ny manaraka raha mbola miverina amin'ilay fanahy manindry azy. Raha voatandrinareo nefa ilay fady dia mino aho fa tsy miverina intsony io e.
aleo ary fa ho atao re izany a tsy misakana na hitondra izay ny am-piangonana ivavaka nefa izany a izany ary no tena metiko ao eto mivavaka matetika izy ary aza vela ifanairesera amin'ireo namany loatra aloha izao reny namandreny no ampihinana kisoa azy indray raha mety koa dia tsy dia tsara ny mijery orona tsara mampatahotra e mila manao ampitoromasy tsara izy tsy tokony mbola hiasa saina be loatra e mila fitoniana tsara aloha ny sainy mandra-pa fitsaboana no ataontsika ka atao daholo aloha izay mety e so ihany zany fa mbola vacances ary zareo izao a misaotra betsaka razaka mankasitraka rangaha eny e tena misaotra tamin'ny fandalovana fa raha tsy izany angamba dia tena tsy haiko intsony izay ahazo any zanakay ino sy manantena fa ahazo fahasalamana tsara ka aloha iny e aza manary ianareo izay fa angatadalana aloha ary izy mivady mandra-peo indray veloma ary e mandra-peo aona ndao fa teriko kely mivoaka vavahady ianao razaka tokony hifadikosoany ilay zanako fa ahoana koa ary izany e tsy maninona aloha raha izay ianao sitrana azy e tandremana tsara mihitsy izany manomboka izao mila mitolona mbavaka azy ihany koa izay e asany devolo maso ny fahafantarako io zavatra mahazo azy io tsy ndrin-javatra inona nefa ilay zavatra asa tsy fantatro loatra natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tsy indrin-javatra tantara no soratan'ny Alok Defsan novelomin'i Christophe Rabearmanana Vero Anitra Miranto Tovo ary ny mpanoratra nandray fiosana nantotosa Tovo Andriambololona studio ny prod